olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy Vahaolan'ny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka aminao indray ry havana zay manaraka an'ity conférence mandritra ny confinement ity zahay fifaliana trano ny fiarahana aminao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany eo amintsika rehetrarehetra. Ny mpanomponao moa zany zay miresaka eto dia tsy pasteur akory fa laika tsotra fotsiny tia ny tenin'Andriamanitra, tia mandalina ny tenin'Andriamanitra. Ary ny conférence antsika eto isaka isan'andro dia mitondra aloha teny confinement, inona ny ambaran'ny Baiboly mikasika an'izany, inona koa ny eo ambadika izany confinement zany raha ny Baiboly no resahana. Ary dia nanao étude biblique teto tsika nandritra ny andro lava dia lava mihitsy confinement indroa zao. Ary dia androany zany dia mbola misarika ny saintsika ihany mba andalana ny soratra masina. Raha misy fotoana tena mampisokatra ny saina dia zao tsika amin'ny teny zao raha ohatra ka ampiasaina izy, raha ampiasaina zany saina zao andiniany zavatra lasa lavitra io saintsika io. Ka nentina teto tamin'ny taorianany androany sosikevitra manokana ny manam-pahefana eto amin'ny firenena dia mbola hiverina kely amin'izay androany tao amin'ny Genesis toko 17 efa nentina teto dia nampanatsoana manokana Josefa ho dia nampanatsoany Farao zany filoham-pirenena Egypte tamin'izany fotoana zany, nampanatsoany Farao. Rehefa nampandrenesiny Josefa hoe isy crise hitranga eto ambonin'ity tany ity, crise mondiale, événement mondial zany, tsy épidémie ohatra n'izao hitantsika zao coronavirus mamono olona be dia be, fa zavatra mandritry ny 7 taona, zany hoe mosary, tsisy sakafo, tsisy ny azo hoanina, maina ny tany, tsisy azo hoanina. Dia nanao sosikevitra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Josefa hoe eto amin'ny Farao zany crise ho avy afaka 7 taona zany, fa eto amin'ny Farao koa ny solution omen'Andriamanitra mandritra n'io crise ho avy io raha manaiky izy. Dia nampandrifisina moa Farao tamin'izany, saloim-bary 7 taona vokatra be, saloim-bary vokatra be zany. Dia avy eo 7 taona indray tsisy ninina raisina, mosary. Dia avy eo indray omby 7 mahikely, nampandrifisina amin'ny filoham-pirenena zany, filoham-pirenena Egypte tamin'izany mahikely. Dia avy eo omby 7 indray vosotra matavy. Ary dia rehefa nanofy ny mpanjaka tamin'izany dia tsy fantany ny dikany nofy, dia nampanatsoany Josefa. Ary rehefa nambarany Josefa ny nofy dia hozy Josefa hoe isy eto ambonin'ity tany ity dia isy fahoriana tsy roa matany, mosary hiatra amin'izao tontolo izao. Fa manome sosikevitra koa Andriamanitra ao anatin'ny nofinao mpanjaka, omby 7 vosotra, 7 vosotra mitovy ihany ohatsy izy ny dikan'le saloim-bary vokatra be teo anankiray izy le omby 7 vosotra. Ay ve ozy izy ny mpanjaka, ka dia zao mpanjaka miomany ianao ozy izy Josefa, miomany ianao fa ho avy ny crise. Toy izany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Zany ane ty Baiboly ty be dia be moa zao ny mampiasa ny Baiboly ho lasa fitaovana azahoana vola be, azahoana fanjakana, azahoana vahoaka, azahoana 4-4, azahoana milliard, million sisy. Ary anisan'ny business mandeha indrindra zao amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ny efa niresahako teto zany tamin'ny taorianany androany hoe tandremo fa misy olona eto ambonin'ny tany ka raha maina vola be andainga fotsiny, tena hoe anitsaka an'io Baiboly io, anapotika an'io didin'Andriamanitra io, dia mirongatra ny vola, tosaka ny vola, miazakazaka ny fananana arena. Aloha averina vakina kely zay aloha vetivety mba hanokafatsika ty fiarahan'androany ty. Vakina kely ny Matthieu 7:28 ry havana, Matthieu 28 nisy nametraka fanontaniana moa hoe averina zavaina kely le conférence io naverina tao. Fa zao ao Matthieu 7:20 hatramin'ny 4 hatramin'ny 10 dia misy an'izao telo zao efa netiko teto, fa avero kely hanokafatsika ty androany ty. Ozy izy, ary noho nandeha ireo indreny mpiambina sasany nakany amin'ny an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohampisorona ny zavatra rehetra zay vao iseho. Ary rehefa niangona izy mba milolona dia niara-nevitra ka nanome vola be ny miaramila
nanao hoe lazao hoe ny mpiana ny tonga alina ka nangalatra ny faty raha sendra natory zahay ary raha misy milazan'zany amin'ny gouvernoura raha misy milazan'zany amin'ny gouvernoura izahay dia hampanaiky azy ka hanao zay tsy hampaninona anareo dia nandray vola be izy ka nanao araka ny teny nomena azy ary zany teny zany dia naheliny jiosy mandraka androany aheliny jiosy mandraka androany ry havana eto ambonin'ity tany ty a dia misy mampiasa ny tenin'Andriamanitra azahoana vola be ary tsy tenin'Andriamanitra le marina fa le teny nataon'ny satana tadidinao ve le netiko teto ihany koa le fitaka nataon'ny satana tamin'ny Eva tsy ho faty tsy akory ianareo izy fa ho any io ary amin'ny andro inananao an'io dia ho hitanao fa ho taka an'Andriamanitra ianao sy ny sisa dia misy olona ety ambonin'ny tany omeny satana vola be omeny satana zay ilaina fa ny zavatra entiny dia zany zavatra entin'ny satana zany lainga zany no avoaka ny fiangonana ka zao zany resaka resako aminao zany dia teo aloha fa etsika mampiditra ny amin'ny resaka androany manao sosikevitra zahay ny nofitany faro tamin'izany zany dia nzao ny zavatra hitranga eto ambonin'ity tany ity sy ny zavatra omeny ny soratra masina ahafahana miala amin'ny zavatra loza sy ny fandringanana sy ny fahafatesana zay ao ambadiko zao fiainana izao ry havana ny nofin'ny farao tamin'izany dia maneo ny fiainana eto ambonin'ity tany ity tsy fiainana mihatsara no eto ambonin'ity tany ity efa nampanofisana ny Nebokadnezara koa zany nofo zany fa ny nofo hitan'ny Nebokadnezara dia sary olona lehibe anankiray volamena ny lohany dia volafotsy aveo dia varahana dia aveo vy dia aveo fotaka dia aveo potika zany ny tantaran'ity tany ity Daniela toko faharoa indray misy an'izany ho potika ity zao tantara zao tsy aharitrela ntsony zao tantara zao fa tsy tapitra eo ny tantara fa nisy vato tsy nendahan-tanana hitan'ny Nebokadnezara amin'ny Daniela toko faharoa zay maneho ny fiavian'i Jesosy any amin'ny raolanitra ary io le any amin'ny raina zay ny an-danitra hoe any amin'ny fanikepona kristianina hoe za mino fa avy any izy mbola ho avy hitsara velona sy ny maty ary tsy hanapataperana ny fanjakana ry havana ny baiboly zany ny tenin'Andriamanitra zany dia mampiseho atsika ny famonjena sy ny fanavotana omen'Andriamanitra zay matahotra azy fa ny baiboly koa dia mampiseho atsika ny zava-doza sy ny fiafarany tantarany zao planeta misy atsika izao ka dia azo lazaina zany fa zava-dehibe ny mandinika ny soratra masina ka hiverina amin'le tamin'ny sosikevitra tamin'ny Genesis toko faharoa ao Genesis toko faharoa fahalohan'ny hidirantsika amin'izany dia ndolo antsika hivavaka ry havana vavaka tsika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra de raha laza saotra no atolotra ianao amin'ity anio ity mandinika sy mandalina ny teninao ndray sy Andriamanitra momba anay fanamasinao ohatra ianao no ampiteny tahaka ny nampitenenanao ndreo mpanomponao rehetra fa izay ary aoka Andriamanitra hirotsaka ny tokantrano koa ianao ka tonga ny anaiky ny teninao na dia tsy mora aza Andriamanitra no manaiky anao hatramin'izay ka hatramin'izao tamin'ny andro Noa Andriamanitra dia sarotra ho anay mpanota mihitsy ny araraka anao tamin'ny androny Sodoma sy Gomora Andriamanitra zarana nisy telo mianaka teto ambony tao amin'ny janontanana zany nino anao ary efa manontany ianao Andriamanitra raha ho avy eny amin'ny raolanitra ny zanak'olona moa hita finoana va ko mangataka aminao zay tompo tsy mora ny manaraka anao ianao raha teo dia milaza tery sy ety ny lalana makany amin'ny fiainana vitsy ny makany ka dia mitala ao aminao zay fanamasina oka mba tsy izany eto Madagasikara fa ho betsaka Andriamanitra ny anaraka anao sotra tompo amen eny ary dia vitany vavaka ao amin'le Genesis toko faharoa dia vitan'Andriamanitra ny olombelona dia ny meny asa ka dia te hanao sosikevitra indray tompoko amin'ity conférence androany ity sosikevitra ho an'ny zay mitondra sy mitatana sy mitarika ho anao zany zay rehetra mitondra sy mitatana sy mitarika mitondra vahoaka mitarika mitondra fanjakana mitondra vahoaka mitarika olona eto ambonin'ity tany ity misy sosikevitra tompoko omeny ny soratra masina ary manararoatra n'izao conférence zao mba hahafahana manosikevitra tompoko zay tena mino satria efa napiarin'ireo empira reo fanjakana maro sasany tetỳ ambonin'ny tany ny soratra masina
ary be de be nahita fahombiazana. Azany nge mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe andramoka izaho, andramoka izaho fa tsara Jehova. Ary zany mahatonga ny soratra masina mbola miteny hoe sambatra zay mamaky sy miaino ka mitandrina makatoa ny tenin'Andriamanitra ho sambatra zay manaiky. Ka dia manao sosikevitra tompoko amin'ity androany ity ho an'ny manam-pahefana rehetra eto ambonin'ity tany ity zay maheno sosikevitra ho sosikevitra. Ary everiko fa tsy de tsara tsony am'izao ny miady mifanjevo, miady atrano sy ny sisa. Fa ny tokony atao zao, inona ny fomba atao ahafahantsika mivoaka, tsy mivoaka ihany amin'ity coronavirus ity fa tena mivoaka mihitsy. Ho lasa firenena sangana, ho lasa vahoaka sambatra. Satria tsy mitovy ane, tsy mitovy manompo azy sy ny tsy manompo ao izy Jehova. Raha samy marary ihany, raha misy olona anankiroa marary, de tsy mitovy ny marary manana an'Andriamanitra sy ny tsy marary sy ny marary tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Raha samy jiolahy ihany, de tsy mitovy ny jiolahy anankiray mahafantatra an'Andriamanitra sy ny jiolahy anankiray tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra raha teo de miteny fa tsy mitovy ny manompo sy ny tsy manompo ahy. Ka raha ty firenena malagasy ty zany somary mivadika, miova, miandany ary amin'Andriamanitra, de minovy ianareo. Fa tsy aseho an'Andriamanitra hoe ho asehoko aminareo ndray tsy fitoviny manompo azy ny tsy manompo ahy. Ka de miantso tompoko, miantso zay miaino ty fandaran'ity androany, ndoranga hifidy hiandany amin'Andriamanitra isika. Satria hatramin'izay tsy misy olona ohatsy izy Davida indray mandeha, efa mba tanora ihany aho ary efa mba antitra ankehitriny, fa mbola tsy hitako mihitsy ozy Davida zay olona nanaraka an'Andriamanitra ka niala-maina na hafa-baraka, tsy mbola hitako ozy Davida indray mandeha. De tia hanosokevitra tompoko, tia hanosokevitra, tia hanome tolo-kevitra avy ato amin'ny soratra masina mba halasa lavitra ny fiangonana zay taritinao sy ny vahoaka zay entinao riavana. Zao ny sosikevitra verina am'le ny ifatoatsika zany sy ifitoratsika de le Genesis toko faharoa ary andiny ny fahadimy folo, andiny ny fahavalo sy ny dimy folo. Ary Jehova Andriamanitra nanao sa tao Edena tany atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy zay ny foroniny. Faharoa andiny dimy folo. Ary Jehova Andriamanitra nitondra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sa Edena hiasa sy hitandrina azy. Riavana raha ataotsika zany io stratégie an'Andriamanitra io. Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao no manana an'ity sainy ity hoe vao vitany olombelona de manome asa Andriamanitra, manome asa ho an'ny olona zay nyforonina, zay naterana asa vetrany. De averiko ihany raha ohatra ka arahana le toromarky Josefa mangasanao vetivety, donge mba hiverenantsika le ary amin'ny Genesis 7:7. Genesis 7:7. Genesis 7:7 andiny 3:20. Hoy Josefa tamin'ny olona, inreny ny voafafinareo de ho fafazanareo ny tany. Averiko ndray, inreny ny voafafinareo de fafazanareo ny tany. Genesis 7:7 zany andiny 3:20 de tapany bi avy hatrany ny raisiko. Inreny ny voafafinareo de fafazanareo ny tany, ary rehefa misy vokatra aterinareo ho an'ny farao ny apadiminy, ary ho anareo kosa ny efatoko ho voafafy any an-tsaha sy ho aninareo mba amin'ny zay ao an-tranonareo ary ho an'ny zanakareo. Meny fanjakany ianao zany tany esana ireo amin'ny andininy ambony eo zany ny andininy 20 sy ny manaraka de mena tany reo olona reo, de aveo ny mena voafafy a. De zao ndanareo mandeha miasa de ampiarana am'le tenin'Andriamanitra, enemana ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Tena natao filamatra, natao fiasana mihitsy zany hoe natambatra zany ny tenin'Andriamanitra sy sosikevitra de zao menatany sy asana ny olona menatany sy afafy ny olona de asena miasa, ary io asena miasa io tena le soratra masina anao rana enemana tsy maintsy miasa. De mba eritsereto zany misy fianakaviana ho menatany, mena voafafy, ndo mamboly tia ny tany ambolenareo, tia ny afafinareo.
de ny ray ampadim ny vokatra io izy izy averina amin'ny fanjakana etra tamberim-bidy sy ny sisa fa ny efatra ampadim ny hoaninareo sy ny taranakareo ary karakaranareo manaraka andray ary eo amin'ny eo ambany io moa de hoe de natao lalana mandrak'izay hatram'izao any amin'ny jiosy zany tany Ejipta mantsy de tany amin'ny jiosy ryavana ny asa no fitahina lehibe ny men'Andriamanitra ny zanak'olombelona ny asa miantso ny manam-pahefana tompoko miantso ny mpitarika tompoko eto ambonin'ity tany ity indrindra ny fireneko zay misy meo asa ny malagasy meo asa ny malagasy ary be de be ny firenena eto ambonin'ity tany ity mampiatra an'io tonga de manome asa mahay telefôna daholo ny olona rehetra ao amin'ny firenena mahay ordi daholo fa ny atsika tonga de le zavatra raha baiboly tsara ndao amboly itsika be de be ny tany eto Madagasikara be de be ny rano be de be tena be de be ny rano ary ny malagasy de zao ohatra rehefa mpambolo tsika mpiasa tany ohatra ny ry Adamo tsika zaraina am'izao tsika am'teny zao de bodon'ny olona ny tany tsika alain'ny olona ny tany satria feny zavatra be de be ao de alain'ny olona ny tany ryavana raha taterahany zany teo tany aloha tany de nisan'le hoe service national manao SN ianao rehefa afaka baka ary sosikevitra hoe mitovitovy am'izany any atsona ny lehilahy rehetrarehetra miasa ary io asa ataony de ho anazy ihany le asany men'Andriamanitra ny Adama sy Eva nge tsisy ilan'Andriamanitra azy tsy ho an'Andriamanitra mihitsy ho azy ihany ireo zavatra ny men'Andriamanitra zany tany amin'ny Genesis ny rano ny tany ny rivotra ny masoandro de natao hitondra zavatra io vokatra io an'olombelona fa tsy maintsy miaraka amin'ny tanany olombelona ary zay le asa ka de manosokevitra tompoko raha izany ny ataotsika de avita zavatra lehibe sika averiko indray tsy firenena mahantra ty firenena malagasy ty fa ampahantraina ary tsika tsy tokony miady tsisy farany ohatr' zao tsika mpanao politika miady tsisy farany tsy mpiady zany malagasy tsy mpiady tsika fa ampedina sika ao amin'ny Genesis 7:7 andininy 7:30 vakitsika kely Genesis 2:7 azafady andininy 7:30 Genesis 2:7 andininy 7:30 de zao mivolaza andininy 7:30 ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra zany hevitra zany averiko indray ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra zany hevitra zany sitraky Farao za de mino fa raha misy manam-pahefana ty ambonin'ny tany manaraka sy makatoa zao planiny tsoratra masina zao de avita zavatra lehibe tsika ao amin'ny andininy fa 7:30 de ozy andininy 7:30 de zao ny voalaza ary hoy koa Farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany de tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao averiko indray satria nampahafantarin'Andriamanitra anao Josefa zany sainy zany de tsisy lehilahy tahaka anao ryavana le sosikevitra nomeny Josefa ho ampiarina any Egypta de tsy sosikevitra Josefa akory fa planin'Andriamanitra efa hatrany amin'ny Genesis omeo asa ny olombelona meo sa izy esany meo tany izy adinao ve le Genesis 2:2 ary Andriamanitra izy nanamboatra sa Edena any andininy 5 zay de nalainy raha lehilahy ny andininy 10 de napetrany tao hiasa sy hitandrina azy omeo tany malagasy meo voafafy ho lasa lavitra isika ary ny tena asa azo antoka indrindra atao amin'ny Baiboly asa azo antoka assuré misy assurance de izao ny mamokatra mampiasa n'io tany io ny tanytsika de tsara ny tany malagasy
misy tany eto Madagasikara tsy tanavanavana ny voatabia vokatra avao. Misy tany eto Madagasikara tsara be ny mananasy vokatra aveo. Ary ny varitsika tia Madagasikara, ny varitsika tia Madagasikara, anisany misy ny vary gasy tsara indrindra tia Madagasikara. Io vary tritrika, vary ordea tenen'ny soratra masina io nge aty amintsika misy aty. Karazam-bary firiny eto Madagasikara. Ry havana manasantsika rehetrarehetra, saintsaino zany ifarao moa de resy lahatra mihitsy, sitraky farao ny proposition ny Josefa, ary tsy sitraky farao fotsiny fa takatry farao hoe tsy sainy Josefa zao sainy zao fa saina divine. Io le valeur numéro 2 ao amin'ny Genesis. Zavatra manana tombambidy lehibe men'Andriamanitra ny olombelo de niasa ko miantso ny firenena malagasy tompo, miantso ny tompon'andraikitra malagasy. Aloha ny firenekafa fa ny firenetsika inona ny atao? Enim-bolana monja nge zany, enim-bolana monja, 3 volana monja de misy ny changement, misy ny fiovana, misy. Mba alevitsary an-tsaina zao tany malalaka eto Madagasikara zao, tapy tanety zao, feno tsaramaso, feno voanjobory, feno katsaka, feno vary, feno voasary, feno mananasy, feno ravitsara, feno kininipotsy. Ry havana lasa lavitra isika, lasa lavitra isika, ka dia zava-dehibe mihitsy, zava-dehibe zany. De iverinareo amin'ny Genesis 7:7 tsika, Genesis 7:7 de ny andininy fa 4:20, 4:20, ary rehefa misy vokatra de aterinareo amin'ny Farao ny ampadiminy, aterinareo amin'ny Farao ny ampadiminy. Ry havana ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ity tanitsika ity, na inona na inona, na inona na inona, ny zavatra rehetra vokariny ty malagasy ty, na inona na inona ho an'ny vahoaka indray ny resako, de fa ato anatin'ny toromarika ato amin'ny soratra masina, averiny eo amin'ny fanjakana ny ray ampadiminy. Ny an'Andriamanitra moa de ny ray ampafolo. Anisan'ny stratégie an'Andriamanitra ny amin'ny Malaki 7:10, omeo an'Andriamanitra ny ampafolony zay rehetra anananao, ny ampafolony zay rehetra anananao de omeo an'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka omenao an'Andriamanitra, ndo mavakina kely lo vetivety ao amin'ny Malaki 7:10, Malaki 7:10. Stratégie alana amin'ny fahantrana ty resantsika ty, Malaki 7:10 de zao ny voalaza, Malaki 7:10 raisy ny soratra masina eo aminao, entinareo fahafolo karena rehetra ao an-trano fireketako, mba asikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany ho Jehovah tompony maro, raha tsy voaiko ny varavara lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo, ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tantsony reny, ka dia avanim-bo ny voalobokareo any an-tsaha ho Jehovah tompony maro, ary ianareo atao firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro. Le stratégie zany hoe meo an'Andriamanitra ny ampafolony, tsisy ilan'Andriamanitra ny ampafolonao fa zany mihitsy ny fitsipika eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Raha vao hoaninao daholo mantsy ny zavatra rehetrarehetra, tsy mahatsiaro an'Andriamanitra ianao, ny famerenanao ny ampafolony amin'Andriamanitra de midika fa tsy sandronao kory, tsy sakafo ampelantananao kory mahavelona anao, fa ny fitahin'Andriamanitra natoy zao anao, ka dia manome voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Ataon'Andriamanitra ina moa ny ondry, izy nge miteny hoe misy ny ondry de misy zany, sa tsy zay? Ataon'Andriamanitra ina moa ny tsaramaso any aminao, anazy nge ny tany sy ny rano, izy nge mampitsinoka amin'ny tsaramaso, tsy mila miandro ny tsaramaso no vokatra Andriamanitra raha te hinana, fa misy io izy de misy tsaramaso io. Fa inona ny antony? Ny tena antony de izao, zarin'Andriamanitra etehatra amin'Andriamanitra, iankina amin'Andriamanitra ny olombelona, tsy amin'ny tenany. Ary zay le fitaka tany Edena, nesorony Satana teo amin'Andriamanitra ny olombelona, tsy navela niankina tamin'Andriamanitra ny olombelona, zay nge ny tena fototry ny fahotany raha vao miala amin'Andriamanitra ny olombelona, very izy. Ka le ampafolony zany teneny Malaki tsy ho an'Andriamanitra loatra, fa mampiseho fotsiny hoe
tafiditra ao anatin'ny programanao, tafiditra ao anatin'ny asanao Andriamanitra, ary izy ny antony fahombiazana de averin'Andriamanitra zany aty amin'ny stratégie omenany Farao ireny ny zavatra omena anareo, ny tany tiany voa ambolenareo fa ny ray apahdiminy averinareo amin'ny fanjakana amin'ny Farao de ny efatra apahdiminy anareo ry havana zay rehetra mihaino ana amin'ity androany ity. Sosikevitra tsara ny soratra masina ho antsika. Ny ray apahdiminy izy averinareo amin'ny Farao ary ny efatra apahdiminy anareo zany. Tena miantso ato, miantso. Ankoatran'izay de ao amin'ny Exodosy, raha isokelinay ny baibolinao, Exodosy toko voalohany andin'ny 13 sy ny 14. Ankoatran'le mamboly teo zany de zao stratégie natao tany Egypte koa andin'ny 13 andin'ny sy ny 14. Dia nampanimpony Egyptianina fantatra ny zanak'Israely tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanompona rehetra any an-tsaha. De ny fanompona rehetra zay nampanimpony azy fantatra, averiko indray, de nampanimpony ny Egyptianina fantatra ny zanak'Israely tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanompona rehetra any an-tsaha. Tateorina moa ny Egyptianina zany rehefa nitain'Andriamanitra, rehefa lasa première puissance mondiale de nivadika mpanjana tany ray, mpanjana tany de tsy miasa tsony ny Egyptianina fa ny zanak'Israely naseny miasa mafy fantatra ka ny asa mafy nasena nataony zanak'Israely de ny asa fanao ihany le nomen'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Farao tary, tamin'ny andron'ny Josefa. Ka zao ny zanak'Israely ihany no makany an-tsaha sy manamboatra briky sy feta, manamboatra trano ary ampanimpona fantatra. Fa ny raisitsika amin'io de zao akoatra ny mamboly zany de ity misy olona zany manamboatra briky fotsiny, manamboatra feta, manamboatra trano fotsiny. Tsy ny olona rehetra no mahay mamboly fa misy olona maro zany alefa mamboly de misy olona maro ndray manamboatra briky fotsiny, parpaing, manamboatra trano ndray fotsiny ny hafa anankiray aty sy ny sisa. Ary de ho tratra le plan, le stratégie mifanjakana am'izao anangana trano be de be. Misy olona asena manamboatra lalana fotsiny. Ka zao ny ray apahdiminy zavatra atao any fanjakana fa ny efatra apahdiminy izy no mizohira le olona manao le vahoaka mikarakara, izy ny tena omena betsaka ary de androso be ny fanjakana sy ny firenena. Ny zavatra misy am'izao ety ambonin'ny tany de zao ny zavatra rehetra atao de ny efatra apahdiminy na efatra faingo sivy apahdiminy lasa ny Farao. Fa tsy misy na ny kely nomena ndray an'le manao de potika ny planeta, potika ny firenena, potika ny fiarahamonina misy atsika. Ene manana asanao sy anaovanao raranao rehetra ozy Andriamanitra fa ny andro anankiray amin'ny 7 zoro io ana ivavahana amiko. Ray apahdiminy menareo ana fa ny efatra apahdiminy ho anareo. Ray apafolo menareo ana fa ny sivy apafolo no ho anareo. Ry havana miantso ny mpanao politika, miantso ny mpandraharaha, miantso ny manam-pahaizana rehetra mikasika amin'ny fandraharana sy ny ara-toekarena sy ny sisa, tsisy ambony no Andriamanitra. Ary raha manaraka an'izany tsika lasa lavitra. Ka dia sosikevitra tompo, sosikevitra ho any resahako androany, ny conférence androany zany de zao sosikevitra fotsiny hoe raha zany nampiaritsika re olona tsy lasa ve tsika io. Tsy mila olona farany zany, tsy mila. Ny Farao moa tonga de hoe tirangana anome sosikevitra ity Andriamanitra nanome an'io sy tonga de ndao ary raikitra. De fantatsika tsara ny tantara fa tany Egypte ane zao tontolo zao no mividy vary, première puissance mondiale ara-économique tamin'izany fotoana zany ange, ara-toekarena Egypte nandritry ny taona maro. Tsy amin'ny ara-toekarena, amin'ny lafiny zavatra maro samihafa satria tao le sain'Andriamanitra mihitsy, le fitarihan'Andriamanitra no alefan'Andriamanitra ny ampitarika tety ambonin'ny tany de nandeha naomby tamin'izany fotoana zany. Ry havana. Exodosy toko 7 andin'ny 5 sosikevitra ihany Exodosy 7 andin'ny 5 de zao ny voalaza 7 5 de ozy izy
manompo an Jehovah Andriamanitra reo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary asoroko aminao ny aretina. Averiko indray, manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary asoroko aminao ny aretina. Zavatra faharoa hoetiko androany dia zao, raha manapa-kevitra ty malagasy ty atahotra an'Andriamanitra sy anome voninahitra an'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra. Raha manapa-kevitra tsika tsy ho tia tena fa tena anao an'izany toromarika amen'Andriamanitra zany dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina. Fa inona moa ny ifandraisana zao resakitsika zao sy ny coronavirus riavana mahatonga zao aretina be dehibe eto ambonin'ny tany zao dia zao morongatra loatra amin'ny fitiavan-tena ny mpitarika sy ny mpitondra ety ambonin'ny tany, morongatra loatra, be loatra ny mahantra, be loatra ny ranomasy sy ny toreo eto ambonin'ity tany ity tondany amin'Andriamanitra, mitaraina ny tany, mitaraina ny tany. Dia horariny ve raha olona fito riavana, olona fito, olona folo, olona 12, 17 no tompon'ity tany ity, no mahazo ny tombontso eto ambonin'ity tany ity, fa ny sisan'izay mijaly vonoina aringana aza. Dia hozy Andriamanitra, manompo ny Jehovah Andriamanitra ao dia hitany ranonao sy ny haninao izy ary esoroko aminao ny aretina. Koa tsambaratelo zany meny soratra masina ho atsika amin'izao vanim-potoana zao, raha te ho afaka ny aretina dia izao mila manompo an'Andriamanitra tsika. Ny atao hoe manompo zany dia manaraka zany toromarika zany koa, toromarika amen'Andriamanitra. Niala nge ny Mosary, niala nge ny Fahantrana tany Egypte, rehefa nanaraka an'izany Farao. Ao amin'ny obolana 12 indray nraisitsika, soso-kevitra ihany, tolo-kevitra tompoko amin'izao vanim-potoana zao, mitovy amin'ny comprimé ihany zao zavatra resahany zao, mitovy amin'ny kasibosy, fiarovana sy fialana amin'ny aretina. Ka ny aretina tsy coronavirus fa ny fahantrana, niady hatrana, tsisy farana, tolona napahefana tsisy farana, aty Afrika indrindraindrindra tena tsisy farana niady ara-politika. Dia zao obolana 12 indray misy soso-kevitra ihany, 5 ary ny andiny 5 zao voalaza. Esory ny ratsy fanahy tsy eo anatrehan'ny mpanjaka dia ampitoerina ny fahamarinana ny seza fiandrianana. Averiko indray, esory ny ratsy fanahy tsy eo anatrehan'ny mpanjaka dia ampitoerina ny fahamarinana ny seza fiandrianany. Riavana ny 10 minitra farany rahantsika soso-kevitra, esory ny ratsy fanahy, esory ny ratsy fanahy tsy eo anatrehan'ny mpanjaka dia hitoetra ny fanjakana sy ny fiandrianany. Mahazo laka loatra eto ambonin'ny tany ny ratsy fanahy. Ny olona tena mahazo fiany amin'izao andro misy atsika zao dia ny olona fetsy, ny mpangalatra, mpamon'olona, mpanao kolikoly, mpanao ratsy fanahy. Zany ny tena mahazo tombony amin'izao vanim-potoana mialohan'ny hevian'i Jesosy zao. Fa tamin'ny androny Genesis raha vao vita izy mivady tonga dia tombontsoa men'Andriamanitra azy, dia tsy maintsy fiainana mandrakizay no takany ao ambadika zany. Riavana, soso-kevitra tompoko, aoka ny firenetsika mba tsy hanjakan'ny ratsy fanahy, ny totakely, esory izy ny Baiboly, esory ny ratsy fanahy dia hiadana ny fanjakanao. Tsy ny tsara fanahy zany no tokony amen'ny fonja, fa ny ratsy fanahy esorina dia hiadana ny firenetsika. Riavana, Salamy 12, 4:12, Salamy 12, 4:12, vakitsika manaraka ny 4 minitra farany iarahantsika. Salamy 4:12, 5:10 zao indray ny voalaza. Salamy 12, 4 zafady, Salamy 12, 4 sy 5. Tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehovah. Averiko indray, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehovah. Tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tena ny aza. Ny zavatra tena angatahana mba hitranga eto amin'ny firenetsika dia zao, tsy manaja ny ratsy fanahy sy ny ratsy fa matahotra ny Jehovah. Raha zany ny toe-tsaina esprit mitranga atao amin'ny firenetsika, lasa lavitra isika io. Nandiny 5, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina, zay mitandrina an'izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Averiko indray,
sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina zay mitandrina an'izany de tsy mba angozogozo mandrakizay be de be ny ratsy fanahy ety ambonin'ny tany olona ratsy tena tsy matahotra an'andriamanitra fa mpanam-bola be ka ny telo minitra farany de zao ny sosikevitra raha ohatra matahotra an'andriamanitra ianao tsy miaraka amin'ny ratsy fanahy ary tsy mitambitamby mivola ny ratsy fanahy. Misy ty salamo telo amin'ny fitopolana de manao hoe saika solafaka ohatra izy ny mpanao salamo raha nahita ny ratsy fanahy ambinina ary tsy misy zavatra mampahory azy ny zavatra mahagaga ety ambonin'ny tany de zao ny olona ratsy fanahy ny olona tena hoe mifanohatra amin'ny baiboly de manakatao tsisy olana mihitsy ny olona sodomita ny olona sinisisa tsisy nininona tahorany mihitsy eo aminy rehetrarehetra toy izy Andriamanitra raha ohatra ianao izy ka tsy mampiana ny volana na mandray kolikoly am'ireny fa mikarakara ny marina de hitanao Andriamanitra ry havana sosikevitra daholo zany tsara zao firenentsika izao ny conférence eto moa zany de tsy miady fotsiny amin'ny coronavirus fa zahay de mivavaka eo Andriamanitra avadio lasa firenena mahagaga ho tonga fianarana ho an'ny maro ty fireneny ty Andriamanitra ka anisan'ny lalana makany am'izany ny fanarahantsika ny toromarika fa Josefa tamin'ny farao zarao amin'ny malagasy ny tany miovoafafy izy amboleny eo de ny ray apadimy na volamena io na volafotsy na bois de rose niny mena amin'ny fanjakana ny ambony karakarana malagasy enim-bolana ihany hoa na heri-taona de lasa premier puissance mondiale eto ambony ty tany ty firenentsika ity vavaka tsika tompoko misaotra anao zay Andriamanitra misaotra betsaka fa tena menarana varahina tokoa ianao Jesosy asainao mibanjina sy mijery anao zahay de miova ny saina hiala ny fahantrana ho potika ny aretina ary ho lasa fahagagan'Andriamanitra ary hiteny tahaka ny David zay manao hoe soa ihany zay nampahoriana mba hanovana ny sainay sy hitandremanay ny didinao Andriamanitra ka de mangataka aminao atompo aoka hanova zao fireneny zao Andriamanitra ny fahoriana zay misy eto aminay ka lasa mifankaty mifamela heloka ary lasa firenena sambatra tokoa araka ny iranay Andriamanitra ty tany zay misy anay ity de ny voninahitra Andriamanitra de ho anao zato isanjato fa omeo anay Andriamanitra ny fibebahana meo anay ny fo madio fo miova taka ny any zazakely anaraka anao misaotra tompo amen. Treize natoko Apocalypse 13 sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy Vahaolan'ny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina